tompo ka tsy ho ambinina koa Jesosy ny devoly izay anakasakana na problème connexion zay na problème tsy fahafahana rehetra tsy ho ambinina fa ianao Jesosy anatanteraka zao fotoana zao baka ambolohany ka hatramin'ny farany ka manatsiha eto anao Jesosy androany atsika zao fotoana zao ny tenako izay voatendry Jesosy malala hitarika ny fotoana ito tsinotsinona tompo tsy mahalala na inona fa ia Jesosy angatako hitena aminay tsirairay avy ka mitenena eto anao Jesosy araka ny fombanao ampafantaro anay izay lesona tokony ho raisinay ato amin'ny bokyny Korintiana 2 tokony 9 sy tokony 10 ampafantaro anay Jesosy izay tokony ho raisinay sy izay tsy tokony hataonay ka amin'ny anaranao Jesosy ametsako izany vavaka izany any koa ny namanay izay tandrena sy varimbariana tompo ao ka anao hanahitaitsy azy ao ny namanay manadino ny fotoana tompo amin'ny lera izay fianarana ny teninao ianao koa tompo hanahitaitsy azy fa efa tonga zao ny fotoana izay hianarana ny teninao ka atomboko ny amin'ny anaranao Jesosy za fotoana zao ary iosokafana amin'ny anaranao Jesosy misaotra raha io voninahitsy ny anaranao raika avao amen. Amen. Miarahaba antsika rehetra rahavavy anadahy fiadanan'ny tompo rahavavy Marizany fiadanan'ny tompo rahavavy Lo fiadanan'ny tompo rahavavy Sylvie fiadanan'ny tompo ranadahy Pastera Kristian. Amen. Andeha hieno hira tsika alohany anomboatsika ny fotoana fiadanan'ny tompo rahavavy Volatena andeha hieno hira tsika amin'ny anaran'i Jesosy. Rahabanareo izay voatonga fiadanan'ny tompo rahavavy Antoneta Tilibano mitarika androany ato amin'ny bokyny Korintiana 2 atsika tokony 9 sy tokony 10 tsika androany tokony 2 izany ataontsika androany tokony 9 sy tokony 10 efa nivavaka zahay teo ny fanombohan'ny fotoana andeha tsika maky ny teny vakiko ny ten'Andriamanitra ato amin'ny bokyny Korintiana 2 tokony 9 andiny voalohany ka hatramin'ny 9 no vakiko izay mandray manaraka amin'izay koa manombo baka amin'ny andiny 7 ka hatramin'ny 12 izay omeny Jesosy fahafana avy eo. Amen. Andeha maky tentsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ny amin'ny famoriam-bola ho amin'ny hoan'ny Kristiana malahelo tany Jodia ary ampahafantarina anareo ry rahalahy ny fahasoavan'Andriamanitra izay nomena tao amin'ny fiangonana any Makedonia fa tamin'ny fahoriam-be nizahan-toetra azy no nitomboany hafaliany ary ny hamafy ny fahantrano no nampitombo ny harenany itsipo koa vavolombelona ho araka ny zakany eny mihoatra no ny zakany aza sady araka ny sitrapony hany no nanomezany sady nangataka mafy taminay koa izy mba hahavelanay ikambana amin'izany fanompoana ho aho any olona masina izany ary tsy araka ny nantenainay fa ny tenany no natolony ho amin'ny tompo aloha dia vao ho anay koa noho ny sitrapon'Andriamanitra ka dia nangataka amin'ny Titusy izahay mba hahatanteraka izany fahasoavana izany eo aminareo ho araka ny efa nanombohany azy teo aloha. Amen. Ajanoko hatramin'ny 9 dia manomboka avy eo manomboka 7 ka hatramin'ny 12. Araka ny hitatsika ny lohatenana aboeny hoe ny amin'ny famoriam-bola ho an'ny Kristiana malahelo tany Jodia. Ity fampianaratsika androany ity rahavavy anadahy mikasika famoriam-bola mikasiky vola mikasiky io micro azafady vao mijo. Ity fampianaratsika androany ity mikasiky hoe vola etoa satria lohatenana aboeny miteny hoe famoriam-bola ho an'ny Kristiana malahelo tany Jodia. Mety maro ny lesona izay ho azontsika raisina androany mikasika ny ampahafolo-karena na resaky vola na resaky rakitsy anafanatsa dia mbo hitatsika eo amin'izay omeny Jesosy fahafana Jesosy ampiteny tsirairay mikasika zany rehetra zany ka matoa ty teny ty napetraky n'Andriamanitra amintsika androany mety misy didy izay tokony hataontsika mikasika ny vola fa indrindra koa mikasika ny
afiantsana ary Jesosy koa fa nivolazay anatin'ny Baiboly hoe izay ataonareo madinika hoy no ataonareo amiko satria tsika olombelona indraindray tsika mifidy tavan'olo na ireny mpanompon'ny Andriamanitra reny aza miteny amintsika hoe hanampahafolo-karena na hanao asa soa na hanao asa hoe fizarana manahaka an'izay indraindray tsika hoe tafitohina satria fiainantsika amin'izao fotoana zao sarotsy na resaky vola izy sarotsy vosanjako moa hoe resaky izay hoe hizara ho an'ny mahantsa tena hoe fa tafitohina no ao anaty izany ka matoa ty teny ty apetraky n'Andriamanitra eto androany mety misy antsika zay tian'Andriamanitra ho lazay na tsika tsirairaiky avao ka mety hoe izy ho tafitohina amin'ny resaky izay koa hoe resaky fanatsa na resaky ampahafolo-karena fa Jesosy no hitena amintsika tsirairaiky avy na hitena amiko na hitena aminao Jesosy no hitena amintsika momba izay famoriam-bola araka ny voalazany ten'Andriamanitra naboko eto hoe miamin'ny famoriam-bola amin'ny kristianina malahelo tany Jodia. Idio ny micro seva tonga azafady. Amen. Araka ny 15 voalohany eto hoe ary ampahafantarina anareo ry rahalahy ny fahasoavan'Andriamanitra izay nomena tao amin'ny fiangonana any Makedonia fa tamin'ny fahorianam-be ny fizahan-toetra azy no nitomboa ny hafaliany ary hamafiny ny fahantsany no nampitombo ny hareny hitsipo. Amen. Hitatsika fa tena hoe harena ny hitsipo, harena ny fahamarinana. Teto reto kristianina reto araka ny voalazany soratra mandranabo hoe ny amin'ny famoriam-bola ho an'ny kristiana malahelo tany Jodia satria kristiana malahelo ka nanao zay hoe famoriam-bola zany ho an'ny malahelo ka eto araka ny voalazany eto harena koa ny hitsipo ndraitsaiky tsika olombelo milaza hoe ny vatatsika mahantsa na ireny mahantsa reny tsy mahatsapa hoe ny aram-panahy ny mahantsa fa ny ara-nofotsika no ataotsika hoe voalohany indrindra amin'izay fahantsana zay na tsy misakafo aza tsika tapakandro fa mitery fa malahelo na hoe misy raha hoe mampanahy eratsika fa milaza hoe malahelo satria amin'ny ara-nofotsika fa na ny aram-panahytsika koa ny tiarotsika hoe na nataotsika voalohany indrindra na aram-panahytsika hoe mahantsa tena hoe nanan-karena tokoa tsika satria Jesosy no harena voalohany indrindra ka araka ny voalazany ten'Andriamanitra eto hoe fa tamin'ny fahamarinana be hoe izan-toetra azy no nitomboany hafaliany ary hanamafy ny fahantsany no nampitombo ny harena ny hitsimpony. Ny hamafy ny fahantsany koa zany no nampitombo ny harena ny fahitsimpony satria ny ten'Andriamanitra koa milaza zay anatin'ny Baiboly ao hoe aleoleo ny mahantsa hoe miditra amin'ny fanjakany lanitra toy izay ny manan-karena satria ny manan-karena any amin'izay harena ny nana avao zany ny fisahinany na any avao ny eritseriny fa ny mahantsa koa araka ny voalazany ten'Andriamanitra moramora tokoa midirana amin'ny fanjakany lanitra hoan'izay mahantsa ka ndraindraiky tsika olombelo mahatsapa zay fahantsantsika zay amin'ny ara-nofotsika fa tsy ny aram-panahytsika kanefa tenin'Andriamanitra manazava ary mivola tokoa anatin'ny Baiboly fa ny fahantsana moramora amin'ny mahantsa ny miditra amin'ny fanjakany lanitra toy izay ny manan-karena satria araka ny voalazany ten'Andriamanitra eto hoe tamin'ny fahantsany be ho fahantsana hamafy ny fahantsana no nampitombo ny harena ny hitsimpony amin'ny fahantsana izay fahantsana nananany zany fahantsana hoe tena fahantsana reto kristiana reto no nampitombo ny harena hitsimpony na hitsy ny fony satria nandinika izay hoe fitiavan'i Jesosy satria nandinika amin'izay fanompoana amin'ny fampandrosoana ny aram-panahiny fa tsy ny ara-nofony satria eo amin'ny fahantsana hitatsika amin'izao fotoana zao ty olo tsy afaka hoe hanompo na hivavaka raha tsy mandalo fahantsana mahantsa hoe le tena hoe fa mahantsa mandalo olana izay vao mahatsiaro ny antso an'Andriamanitra efa mahatsiaro mivavaky na zaho tsy anao koa aza raha tsika zay mbo tsy misy hoe olana na tsy sahira tsika mbo manao fahazanana amin'ny resaky fivavaha zao fa tanatin'izay fa rehefa tsika mandalo misy olana zay amin'ny fiainatsika tena mahatsiaro tokoa tsika hoe hivavaka aho hanompo aho le tena hoe mahatsiaro hoe hifadihana aho mitaraina amin'ny Jesosy sy marain'izay zizika hariva mivavaky toute la journée fa hoe ila famondrena ila fanampiana amin'izay fahantsana fa raha tsika koa mitio hoe tsika atao avao fa maro manao zay ambalikany maro ty manao zay ambalikany raha mbo tsy mana problemy na tsy misy olana eo amin'ny fiainany tsy mahatsiaro na tena hoe manao fahazarana fa raha vao misy olana eo amin'ny fiainany tena tiarony tokoa hoe misy Jesosy hanompan'i Jesosy aho hivavaka aho tena manao asa fanompoana mifadihany mba hamonjeny Jesosy azy hitatsika
fa tena marina tokoa ny tenandriamanitra eto hoe ny habeny fa ny fizahan-toetra azy tamin'ny fa tamin'ny fahoriana be ny zahan-toetra azy no nitomboany hafaliany amena ny ary hamafy ny fahantsany no nampitombo ny harena hitsimpony. Amena. Izany no nampitombo azany hitsimpony satria nahatsapa tokoa hoe hanompo satria hitantsika araka ny valazany zany fa hoe moramora ny idirany mahanja fa ny manan-karena tsy maintsy eo amin'izay harenany eo miankina eo ny fony manontolo na ny eritseriny tsy tafandrimanjy na haly mila olo hiamby azy mila sécurité mila olo hiamby lakorony hiamby azy ao na mandro satria matahotsy any ny eritseriny any ny fisainany rehetra amin'ny harenanany fa izao sianao zay mahanja dia tsy misy hoe eritseritsika amin'izay harenany fa tsy misy mitady an'Andriamanitra atsika ary hitatsika amin'izao fotoana izao fa Jesosy ataon'olo hoe fitadiavam-bola. Hitatsika amin'izao fotoana izao koa maro ny karazana fivavahana manao zay fahagagana dia lasa lomay ty olo hoe mamonjy zay fivavahana zay satria ila famondrena mba hampanan-karena azy azo fitahina. Hitatsika fa maro olo amin'izao fotoana izao tsy afaka manompo raha fianarana dia misisika fa raha amin'ny fotoana dia tsy misy ravana. Tsika noho ny fianarana baiboly ato amin'ny Korinthiana 2:19. Vakitsika ihany eo amin'ny soramandro hoe vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy ny amin'ny famoriam-bola ho an'ny kristianina malahelo tany Jodia. 7 fa araka ny tomboanareo amin'ny zavatra rehetra na amin'ny finoana na amin'ny teny na amin'ny fahalalana na amin'ny fahazotoana rehetra na amin'ny fitiavanareo anay dia aoka ho araka izany koa no hitomboanareo amin'izao fahasoavana izao. Tsy milaza izany ho didy aho eo amin'ny 9 fa noho ny zotom-pon'ny sasany mba hizatoetra ny amarinan'ny fitiavanareo koa. 9 fa fantatrareo ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika fa na dia nanan-karena ary izy dia tonga malahelo noho ny aminareo mba hampana-karenanareo ny alahelony. Ary dia ambarako 10 ambarako izay hevitro ny amin'izany fa mahatsaranareo izany satria tsy ny fanaovana ihany fa ny fikasana koa aza dia efa natombokareo teo alohan'ny sasany hatry ny taonitsy. Ataovy tanteraka ary izany ny 12 ka tahaka ny nahazo tonareo fony ny kasa dia aoko tahaka izany koa ny hatanterahanareo azy araka izay anananareo. Amin'ny 12 farany anjarako fa raha misy ny fahazotoana dia araka izay ananany no ankasitrahana fa tsy araka izay tsy ananany. Amen. Amen. Lohandray ho ianona kely so lasa mihoatra indray ny fotoana. Ty ravana dia hoe ny amin'ny famoriam-bola ho an'ny kristianina malahelo kristianina tsy mpanan-karena araka ny tenenin ravavy fa kristianina amin'ny 12 izay tao anatin'ny anjaran'ny ravavy teo tiako hitondrana kely ny fanazavana famakafakana hoe fa tamin'ny fahoriana be ny zahan-toetra azy no nitomboan'ny hafaliany ary ny amafy ny fahantrany. Letra ny fahantrany alala ny fahantrany tena goavana zany eto le fahantrany no nampitombo ny haren'ny hitsipony hoe fahafoizy ny hafaliany amin'inony no hoe anome arakaraka le hoe le soramandro ambony hoe famorim-bola ho an'ny kristianina malahelo tsy hoe tamin'ny malahelo akory ny nandraisan'ny reto mety mahantra izy fa tamin'ny hafaliana zavatra kontrera mihitsy fa hanome tompo dia faly izy rahavana ka ho anaty
fanaovana azy nandraisany an'izay mety tsy manana raha hafany fa tena hoe afaka ny anome tao am-pony ny anome amen eo amin'ny andiny fahadimy ary tsy tenanona tolony ho anay koa no ny sitrapon'Andriamanitra teto zany dia misy fanoloran-tena mety vola tanàna-piry fa misy fanoloran-tena ny tena no natolony ho an'ny tompo aloha zay le are sarobide mahatenany zay le hoe zay rehetra ataonareo dia ataovy takany ho an'ny tompo ary ataovy amin'ny fitiavana zava-dehibe zany fifaliana averiko ihany hoe reto kristianina malahelo na mahantra fa fifaliana zany anao zavatra ho an'ny tompo zany tiako loatra le tenin'Andriamanitra raha za no lazaiko aminareo dia za ao anatin'le tsy manana omena nanolotra ny tena marina tokoa anompo ny tompo raha vola mety tsy manana fa marina tokoa mety hoe misy fotoana mety mandeha mamafa fiangonana mandeha manao évangélisation misy fotoana ato amin'ny groupe fiomanana ho any an-danja ade manaraka ho azy ny zavatra rehetra ataovy marina le fifandraisana ka tsao aloha ny fanjakako raisitsika amin'izay ny eo amin'ny andiny fahafidy io fa araka ny tomboanareo amin'ny zavatra rehetra na amin'ny finoana tombo zany tsika amin'ny finoana na amin'ny teny le teny io mianatra tsika dia hitanareo lasa rappelen'Andriamanitra apatsehivy ny fanahy masina arakaraka ny situation hoe zao ndray tenenina manana teny amin'izay rehefa zatra mamakafaka zatra miteny rahavana lasa manana vocabulaire lasa manana le tiany tompo ampitenenana atsika fa tsy mitady lavitra be na amin'ny fahalalana mitombo fahalalana tsika satria mianatra amin'ny tenin'Andriamanitra na amin'ny fahazotoana rehetra toany fanahy mazoto tsika zao mety hoe any amin'ny asantsika any lasa manana fanahy mazoto avy manompo ny tompo dia nahazo fanahy mazoto na amin'ny fitiavanareo anay mitombo fitiavana anao zavatra amin'ny hafa fifaliana mihitsy zany hoe manao zavatra mahafaly ny hafa zany mety kely indraindray fa rehefa mahavita dia tena faly mety kely manampy kely fa dia faly mihitsy dia aoka ho araka izany koa no hitombonareo amin'izao fahasoavana zao izy fahasoavana fanompoana fanolorana ny tena zany eo amin'le tery ambony tery rahavana le andiny faharoa iny nareo le hoe ny amafy ny fahantrano no nampitombo ny aren'ny itsipony misy tenin'Andriamanitra zay koa hoe ao amin'ny ohabolana 11:24 misy mahafoy nefa mitombo fananana ihany ary misy izy fatrapahihatra loatra nefa tonga malahelo ihany rehefa manome any tompotsika ninona ravana dia tena hoe mitombo fananana arakaraka ny anomezana ny ohatra hoe tahina ihany dia andao tena zay ao-potsika izay anomesy anao ny asa fanompony zay mety netomboka tamin'ny kely tsika fa ho mpanapaka amin'ny be za zao dia netomboka tamin'ny kely natahotra mihitsy ary rehefa mahazo anjara ato hoe anjaranao no mitondra sakafom-panahy ohatra mangovotra mihitsy fangavy vita amin'ny matahotra kely fa rehefa hoe mitombo tamin'izay ny fanompony zay dia lasa me mitombo le izy lasa manana ianao lasa manana tolotra ianao azonareo le tiako ambara na tsy resaka vola ary metomboka amin'ny kely foana fa lasa lehibe ianao rehefa avy eo lasa lehibe
koa dia aoka ozy izy ho arak'izany koa no itombonareo amin'izao fahasoavana izao fahasoavana ny namonjena ravana tsy milaza izany ho dia ao fa noho ny zotom-pon'ny sasany mba hizatoetrany hamarina ny fitiavanareo koa noho ny zotom-pon'ny sasany fa rehefa le ohatra zao hoe manao intercession maraina dia amin'izay zotom-po izay lasa fiandry ny atongavana amin'ny fianarana baiboly fa te hianatra ihany te hitombo ao amin'Andriamanitra ihany hitombo any te hanao zavatra ho an'Andriamanitra zay le hoe zotom-po teneniny tenin'Andriamanitra fa fantatrareo ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika fa na dia nanan-karena ary izy dia tonga malahelo noho ny aminareo izy mba hampanan-karenanareo ny alahelony le arenantsika dia le famonjena rahafana le famonjena tonga nalahelo izy tonga nalahelo ny sorona taminy lasa ny elokitsika ny totofana tany aminy fa hotatsika natototra tany aminy ny arena be azotsika dia le hoe voavonjitsika tamin'ny lalan'i Jesosy arena ny nomen'Andriamanitra atsika arena nomen'Andriamanitra atsika ary dia ambarako izay hevitra ozy izy ny amin'izany fa mahatsara anareo izany satria tsy ny fanaovana ihany fa ny fikasana koa azy dia efa natombokareo teo alohan'ny sasany hatry ny taonitsy ataovy tanteraka ary zany ataovy mihitsy en action ianao ka tahaka na azotonareo fony mikasy dia aoko tahaka izany koa ny atanterahanareo azy araka izay anananareo tanareo indraindray tsika be fikasana hoe raha tamin'ny ohatra zao hoe raha narary rehefa tady andeha anompony tompo dia ataovy mihitsy zay le faniriana tao am-pohatra fa ataovy mihitsy le izy tanterao araka ny anananareo ozy izy azo le fanafitranana ataovy amin'izay le fanompona araka izay efa nirina fikasana aoka zany tsisy resabe miaraka amin'Andriamanitra aoka tsisy kobaka ambava tena hoe zanan'olo tena ho an'ny tompo dia ataoko marina tokoa le izy tsy filatsitraka aman'olona fa ho an'ny tompo aloha voalohany indrindra iza mahazo tombony ianao izay mankatoy voalohany hafa mandray koa avy eo mandray izay fampaherezana avy any amintsika any fa itsika aloha tena ataovy marina le hoe ny tenako aloha ny natolotro ny tenako aloha ny natolotro avy eo manaraka rehefa tian'Andriamanitra zay rehefa tena hoe miaraka amin'Andriamanitra tsy didy ozy izy akory azonareo le izy tsy didy akory ny lazana zany amin'le andiny favalo tsy milaza izany ho didy aho fa ny fitiavan'i Kristy manery araka ny anarantsika omaly lasa le fitiavana an'i Kristy mihitsy no mampirisika atsika hanao zavatra halala tanana ao tena atao velona atao-potsika ny tombotsika tokony hitantaratra zany le fahaveloman'ny tompo le fahasoavan'ny tompo iainantsika mihitsiny tokony hitantaratra eny amin'ny fiainantsika raha havana tsy resaka fotsiny amin'le andiny fafito le hoe na faharaka ny tombonareo amin'ny zavatra rehetra ozy izy na amin'ny finoana na amin'ny teny na amin'ny fahalalana rehefa tombona rehetrarehetra reny zany tokony pratikeny ny tombo finoana zany tokony hampaherin'ny hafa izay mbola kelikely finoana zany tokony manao action hitantaratra mihitsy hoe io fa ao marina le Andriamanitra zay le fahasoavana na azo maimaim-poana dia mizara maimaim-poana fa reny rehetrarehetra reny tokony ho hitantaratra hoe io afa manana fanahy mazoto ato anatika tsy hoe hanao zavatra ho an'ny tompo dia tena za zao raha antana mpanetretena hoe manao intercession maraina
fa tena fifaliana tsy hoe hoay te hialy atao amin'ny fandriana mafana indray, hoay za mbola te hikalakalay avadiko, hoay fa tena fifaliana amin'ny fahazotoana iritiavany Kristiny manery. Tsy resaka tsony ty hoe ka za tsy nanontelenin'ny rahavavy leader za voatondro anao an'ity de ataoko, fa efa fitiavany Kristiny manery. Mitombo tsika eny an-dalana eny, rehefa mitombo de mitombo hoe te hanao foana, te hanao zavatra, te handray anjara. Mianatra baiboly de te handray anjara, manao asa soa de manana etaeta hoe za koa Jesosy za le mahantra fa ataovy za le mitombo amin'ny haren'n'itsi-po. Afaka manome koa fotoana tokony hanome zany. Tena mifanay masina no hitarika atsika, ary ana etaeta be tsika, aza zay tsy fananana any. Ny amin'ny famorim-bola ozy izy ny soramandry eo, ho an'ny kristianina malahelo. Zato hita taratra kosa akory zany hoe malahelo zany. Le fahazotoana ao anaty ao hoe za hanao zavatra ho an'ny tompo. Fahazotoana. Nahatra ho an'i Jesosy rery ihany makasitraka antsika rehetra naharitra ny eno hatramin'ny farany, de manentana foana sakafo ny vavanao izy Paoly zay. Nitenena ihany tokony hitenitsika eto amin'ity fianarana ity de